misotra an'Andriamanitra isika riavana noho ny amin'izao alahady fa 3 ny volana febroary taona 2024 izao ary dia hidera ankalazan'Andriamanitra isika noho ny androny baiboly ankalazaina amin'ity anio ity manerana ny Madagasikara ary noho izany indrindra dia andeha ny voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay tompo itsika sady tompo ny fikambanana mampely baiboly isika ary sangana isika hidera sy ankalaza n'Andriamanitra amin'ny salamo fa 7:10 ny andininy fa 5:10 hatramin'ny andininy fa 2:70 ary dia hotoizantsika ny fiderana n'Andriamanitra amin'ny firana FFM fa 1:70 ny andininy voalohany sy ny andininy fa 3 ary aoriny vavaka vao mipetraka ianareo ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Andeha iombona amin'ny fankalazana sy fiderana n'Andriamanitra isika araka ny salamo fa 7:10 ny andininy fa 5:10 hatramin'ny andininy fa 2:70 amin'ny anarany tompo manao hoe Tompo efa nasinao soa ny mpanomponao araka ny teninao ampianary fahaiza-mamantatra tsara sy fahalalanao fa matoky ny didinao ao fony tsy mbola azo fahoriana dia naliasia fa ankehitriny dia mikambona ny teninao ao sady tsara ianao ny mpanao ny tsara ampianaro any didinao amondandy amin'le zanany torearena amin'ny fo mantoro ny hitandremako ny didinao manty tahaka ny menaka ny fomba fa izao kosa dia ny lalànanao no iravoravao so ihany ao nampaorina mba hianarako ny didinao ny lalàna ny vavanao no mahatsara mihoatra no ny volamena sy ny vola fotsy anarivony
amen. Mbavaka isika Andriamanitra ray zanaka fanahy masino Andriamanitra lay izy hatrizay ary mandrakizay ianao ny herinao tsy aitoaina ary mahagaga amin'ny fisaina ianao mahatalanjona amin'ny fahendrena ka nasianao miariary eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona zany amin'ny mino anao amin'ny tsy mino anao dia atobako ny fahasoavanao ny famondramponao ny fitiavanao zay nasianao miariary tao amin'i Jesosy Kristy ka mahatoy izao anay dia rainay mandrakizay ianao Andriamanitra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara saingy mahatsiaro menatra nefa izay tompo satria eo anohan'izany fahalebiazanao sy ny fahatsaranao izany dia tsy ahatarafana loatra ny amin'izay teny tsara sy fanao tsara ny fiainanay satria ny tianay atao no ataonay ny tianay lazaina no ambaranay fa tsy ny sitraponao akory aza hany ka lasa mahita zavatra izay tsy ampoiziny izahay tsy eritreretiny izahay ary mizaka ny vokatry ataonay ihany mamindrafo tompo mamelany eloka ianao ny amin'izay atrehinay itenyvin'izao tontolo izao atrehiny firenenay amin'ny mahamalagasy anay satria nisy ny heloka vitanay nisy ny ota izay nataonay na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny na tamin'ny asa ao anatin'izany indrindra tompo dia mibebaka eo anatrehanao zahay fa raha manatona anao izay tompo dia fantatray fa ianao Andriamanitra ilay nilaza hoe izay manatona dia tsy mba laviko mihitsy
ary dia zany no ankalazana ianao sy isorana ianao ny amin'ny famindram-po sy ny famelan-kely koa satria ianao mihitsy no miteny araka ny soratra masina fa raha miaiky ny fahotana ay zay dia matoky sy marina ianao Andriamanitra ka mamela ny fahotana ay sy manadio anay ao amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misotranao zay tompo fa lehibe ny fitiavanao ary tsy misy azo ampitahaina aminao. Misandrata amin'ny avindrina tompo ka raha andre ny teninao ihany koa izay dia mitarihana efa namasina ary amasina amin'ny alalan'izany teninao zany izahay mba ho anao mandrakariva ny voninahitra fa ny fiadananao hitoetra aminay tsy tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iroso avy hatrany amin'ny famakina ny soratra masina isika ka milohany andrenesantsika ny vaky-teny izay ialoavan'ny vavaka dia ny firana 320 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no hoiraintsika. 320 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Iara ivavaka isika dia mbola misaotra anao zay ry tompon'Andriamanitra eo, Andriamanitra ianao pahary ny lanitra sy ny tany. Misaotra satria noho ny famindraponao dia tonga eto amin'ny vaky-teny izahay ary angatanay zany teny avy aminao zany hitondra fiainana aminay, amelona anay ary anananay fiainana be da be ary izay afatra ampitainao aminay avy amin'ny alalan'ny mpanomponao dia irinay mba ampitombo anay, ampitombo ny aim-panahinay ka ahafahanay miaina sady ny fanjakanao Andriamanitra dia ny etỳ tany amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky hiain'ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 5:30, andininy 30 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary io Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa nitonoany Jehova anarana Bezalila, zanaky Ory, zanaky Ora, avy amin'ny fireneny Joda, ka efa nofenony fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny amoron-tsaina anao asa kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary varahina, ary ny amboatra vato halatsaka an-tranotranony sy andrafitra hazo hanaovana izay asa kanto samihafa rehetra, ary ny fahaizana hampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oholiaba zanaky Aisamaka avy amin'ny fireneny Dana, ary efa nofenony fahendrena izy roa lahy hanaovany ny taozavatra samihafa
dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an'ny mpanenina mahay tenina samihafa soratra, dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika, ary ny amin'ny mpanenina dia ny mpanao ny asa samihafa sy ho mpamorona asa-kanto. Amen. Mbola itoy ny vaky teny. Hotohizantsika ny vaky teny amin'ny filazantsarany Lioka 5:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy, arahan'ny fanisina tamin'ny vahoaka mba hihainy tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farin'i Genesarety Jesosy, ary nahita sambo kely roa mijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratiny. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Simony izy, dia nangataka taminy ny ataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo amin'ny sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra miteny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simony, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo ahazona asan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo asan-drabe dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny. Ary nofeno ny sambo kely roa ka efa saiky ny letika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany, dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombin-draharaha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy, dia nahaifo ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesosy. Amen. Amen. Mbola ito ny vaky teny. Hofaranantsika famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny epistily faharoa nosoratan Petera. Petera faharoa 1:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Petera faharoa 1:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforon'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa efa hita amin'ny masonay ny fiandrianany, fa nahazo laza amam-boninahitra tamin'Andriamanitra iray izy, raha mbola teo aminy avy tambon-nahitra lehibe indrindra, izay feo nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary enay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-mipetraka tamin'ny tany tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa fisain'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondra ny fanahy masina azy. Amen. Ray masina manomasina ny famarinana, tenao famarinana. Amen. Milohany andrenesitsika ny afatra avy amin'Andriamanitra dia ioraintsika ny firana fanampiny faefatra ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo ary eo mpitsanganana no anaovantsika izany. Amen.
mbola ampitomboina ho amintsika rehetra mandrakariva ry avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo. Ity no ity dia alahady antsoina hoe alahady ny baiboly izay ankalazana an'andriamanitra manerana any Madagasikara ary ataontsika izany isaky ny alahady faharoa amin'ny volana febroary ary amin'ny teny ity 17 volana febroary taona 2024 no entsika ihany koa mankalaza an'andriamanitra no ny amin'izany alahady ny baiboly izany ary dia iombonatsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonana kristianina ny fikambanana kristianina ny olona rehetra ny amin'izay asarobidy ny tenin'andriamanitra izay ka ny soratra masina izay akana ny afatra dia izay fa norenesitsika tao anatin'ny vaky teny dia ny filazaontsara araka ny lioka toko 5 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy 112. Ny fikambanana mampely baiboly malagasy dia isataona mamoaka loahevy dehibe anankiray ary amin'ity taona 2024 ity ny loahevitra dia ny hoe teny mamelona teny mampitombo, teny mamelona teny mampitombo ary noraisina indrindra avy amin'izao lioka toko 5 andininy voalohany hatramin'ny andininy 112 izay averiko vakina indray zany amin'ny anarany tompo. Koa satria ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farin'ny Genesareta Jesosy ary nahita sambokely roa nijanona teo antsisiny fary izy fa ny mpanarato dia efa niala taminy ka nanasa ny aratony dia niditra teo amin'ny sambokely iray izay any Simona izy ary nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazona azo andrano. Fa namaly Simona hoe, tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Rehefa nataony zany dia nahazo hazandrano be dia be izy ireo ka efa nisitritra ny aratony. Ary niantso ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa izy ireo mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoy ny sambokely roa ka efa saika nilentika. Rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohoka teo an-tongotry Jesosy izy ka niteny hoe, tompoko, miala amiko fa olona mpanotaha. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy no ny habe ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa i Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niombon-drà raha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olombelona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy ireo dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesosy. Amen. Tantara anankiray izay fantatry ny maro raha ao amin'ny filazaontsara efatra dia nisan'ny fantatry ny maro izany tantarany hoe Simona izay niona tamin'ny Jesosy, nambaran'i Jesosy ny amin'izay hoe ary soeny amin'ny lalina ny rato azona hazandrano dia tahak'izay ilay risaka. Ary izy ity dia nisan'ilay horonan-tsary mihetsika momba ny Jesosy, anisan'ny mitety an'ity Madagasikara ity izany horonan-tsary mihetsika izany. Rehefa any an-trano ianao ka manana an'izany dia ivereny jerena fa tena mahavarina ity tantara ny amin'ny mpianatra efatra voalohany fa indrindra ny amin'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Simona. Raha mahazatra ny maro no miresaka ny amin'ny atao hoe efatra amin'ny teny vahiny izy hoe 4 na ny 5 amin'ny teny vahiny izy hoe 5 dia mahavarina rehefa mamaky ny lioka toko 5 andininy 4 sy ny lioka toko 5 andininy 5 andeny iverenantsika vakina zany soratra masina zany. Lioka toko 5 andininy 4 sy ny lioka toko 5 andininy 5. Rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazona hazandrano. Fa namaly Simona hoe, tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana aina nefa tsy nahazona inona na inona kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Teny mamelona, teny mampitombo.
ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra dia mamelona fanantenana sy ny fifankatiavana no ihany koa mampitombo ny finoana sy ny isan'ny mino. Mamelona fanantenana sy fifankatiavana ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Ary ny zavatra faharoa lehibe, mampitombo ny finoana sy ny isan'ny mino ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Andeha hojerevantsika tsirairay zany araka izay voalaza ny filazantsara araka ny liko ihany. Mamelona fanantenana ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Hitantsika zany rehefa mamaky isika manomboka ery amin'ny toko 5 andininy 2 dia izao ny voalaza ary nahita samby kely roa ny janona teo an-tsisiny farihy Jesoa fa ny mpanarato dia efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Fa tsy tena azy io vaky teny io raha tsy midiny any amin'ilay andininy 5. Ay zareo reto satria fanao ny mpanarato mantsy ny manasa ny arato rehefa avy narato. Fa raha mijery ny andininy 5 isika avy nanarato tokoa ry Simona Petera saingy tsy nahazo na inona. Ary azo adonina fa i Simona Petera dia tsy hoe lehilahy anankiray izay honihoniny sy honjonjony tena samy rery, fa manana vady izy, manana rafozana izy, ao misoratra masina. Zany hoe manana ankohonana. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity ilay mpanarato mahay tsy nahazo na inona, tsy mahazo na ny oentina ody any an-trano aza, fa indrindra izay ivelomana satria fivelomany Simona sy ireo naman'ireo ny fanaratony tao anatin'ny fady sy ny mpanantenana tanteraka, tao anatin'ny aketrahana sy akivina, tao anatin'izay mety heverina koa izay fahatezerana sy fahasorenana, satria ilay zavatra manavanana, ilay tena hay, ilay tena ivelomana no toa tsy nahazoana na inona tamin'ity indray mitoraka ity. Ary eo indrindra no mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no miteny aminy tao anatin'izy ilay hoe ketraka kivy, tezitra sorena, diso fanantenana amin'ny zavatra izay efa hainy, efa voafehiny. Hoy Jesosy eo amin'ny andininy 4. Mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazoana hazan-drano. Eo amin'ny andininy 9 dia izao ny voalaza. Rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dehibe izy ireo ka efa nisitritra ny aratony. Asa na azonao sary an-tsaina ny fiovany endrika teo amin'ny Simona. Lay ketraka, lay kivy, lay sorena, lay mety efa miketrona mihitsy aza nytare raha nijery an' Jesosy hoe mandrosoa eny amin'ny lalina dia arotsainy ny aratonareo azoana hazan-drano. Azoazoko an-tsaina kely ihany. Ary rehefa jerentsika tamin'ilay oronan-tsary mihetsika dia variana izy nijery an' Jesosy ary nibanjina. Satria misy zavatra tsy dia mifanaraka amin'izay heverin'ny mpanarato no naloky ny vavan'i Jesosy eto. Fa nytohizany nefa noho ny teninao arotsako ihany ny aratoko. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dehibe, lasa velona indray ilay fanantenana tao anatiny ity lehilahy antsoina hoe Simona ity. Fa tsy ny fanantenana tao aminy ihany, fa tamin'ireo izay niara-niasa taminy ihany koa, satria tahaka ny orinasa kely mantsy izy io. I Simona, i André ralahany, i Jaona, i Jakoba dia anisany manana orinasa iombonana amin'ny fanaratony. Samy diso fanantenana ireo, fa noho ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia iny indray nitsiry ilay fanantenana ary tena miran'endrika, feny fifaliana, manana fahavitriana. Raha izay no niainan'ny Simona, tahaka ny ahoana kosa ny ainako sy ainanao. Samy manana izay mety manavanana antsika sikreto ary manana fanompona izay mahazatra. Misy ny mpianatra, misy ny mpiasa amin'ny toerana samihafa. Ary manana ihany koa izay fahaiza manaotsika amin'izany sehatra zany. Fa eto anefany dia izao na dia eo aza izay mety ho mahazatra sy izay mety ho haizatra na fahaiza manao dia raha vao tsy ny tenin'Andriamanitra no miaraka sy mero lalana dia handalo zavatsarotra mihoatra noho izay veriny zany. Amin'ny teny io indray koa ny tompo dia manome sy anao toky. Fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga atsika
hanana fanantenana indray eo amin'izay heverintsika fa tsy efa tsy vita maketraka sy makivy ny tenin'Andriamanitra no mila ankatoavintsika rehefa miteny ny tompo mandrosoa amin'ny lalina arotsahy ny aratonareo dia ataovy zany ankatoavy zany fa tsy lay fanantenana fotsiny no mivelomy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra eto fa lay fifankatiavana ao amin'ny soratra masina zavakitsika io dia misy an'izao teny izao nambaran'i Jesoa hoy Jesoa amin'ny 4 mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsaho ny haratonareo hahazona hazandrano rehefa mamaky ny dikateny eo ambony eto Madagasikara ny dikateny katolika isika dikateny protestanta dia mitovy avokoa ny nilazany azy hoe mandrosoa eny amin'ny lalina ary arotsahy ny haratonareo hazona hazandrano fa misy dikateny hafa ary izay no manakaiky kokoa amin'izay ambaran'i Jesoa eto dia ny hoe mandrosoa eny amin'ny lalina ary alatsaho ireo haratonareo tsy ny haratonareo fotsiny fa ireo haratonareo zany hoe manana harato ianareo fa tsy anankiray fa misy harato maromaro any olona maromaro fa i Petera na i Simona rehefa nandreny io teny io dia izao no lazainy kanefa no niteninao dia aonao izy arotsa ko ny arato tsy hoe arotsa kay fa arotsako ny azy ihany ny fantana fa rehefa nankatoa nefa izy nisy zavatra ny tsy madika sy niova teo rehefa narotsa ny aratony ay ny aratony tsy nahazaka an'ilay hazandrano be fa tsy maintsy naninona ny antso ny hafa sy ireo manana harato ihany koa izy niala avy amin'ny fitiavantena nakany amin'ny fitiavanamana niala avy amin'ny fieverantena samirery nakany amin'ny fiombonana ary izay lay fifankatiavana rehefa ankatoavintsika io tenin'Andriamanitra io dia manasitra atsika hiala amin'izay heverintsika hoe isika ihany fa manokatra indray ny fijerintsika sy ny fiainantsika ny amin'ny hoe firaisan-tsaina fiombonana fifankatiavana ary izany no anisan'ny didy lehibe nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany araka ny Jaona 7:7 sy 5:5 efa fantatsika ao an-tsaina izy io ary voaton'ny molotra atsika fa andeha lay soratra masina eny am-pelantanantsika mihitsy ilay baiboly nosokafana Jaona 7:7 filazantsara araka ny Jaona 7:7 ny 4:3 sy ny 5:3 rehefa hita dia andeha iarahantsika rehetra mamaky zany amin'ny anaran'ny tompo didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo aoko tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia no didin'Andriamanitra ao amin'ny fifankatiavana isika ary ao amin'ny dikateny ombonana i Jesoa rehefa niteny Simona Peterany hoe efa nandrisy ny alina izahay no nanarato kanefa tsy nahazo na inona na inona nefa noho ny baikonao ny dikateny ombonana no manambarany izany tsy hoe no niteninao fotsiny ny baikonao misy baiko nomeny Kristy ary io baiko ny amin'ny hoe arotsahiny amin'ny lalina ireo aratonareo dia baiko ho amin'ny fiombonana firaisan-tsaina fifankatiavana didy vaovao nomeko anareo ny tompo dia mba hifankatiavanareo ary raha misy koa ny fahombiazany fitoriana ny filazantsara dia ny fifankatiavan'ny mino satria hoy Jesoa izany no amantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia ny fankataovantsika ny ten'Andriamanitra dia mamelona indray ny fifankatiavana fa ny zavatra faharoa lehibe izay tsy hafa misaraka amin'izay hoe teny mamelona izay dia ny hoe teny mampitombo ny fankataovantsika ny ten'Andriamanitra dia mampitombo ny finoana sy ny isan'ny mpino eo amin'ny soratra masina izay manoloana antsika io dia ny Lioka 5 andininy 1 hatramin'ny 1:12 dia nahavariana tanteraka nahatalanjona any Simona sy ireo mpianatry Jesoa taty aoriana ny zavatra niseho satria tsy vitany hoe hazandrano
betsaka fotsiny no azon'izy ireo ka saika hitritra ny arato fa hazandrano ngeza ihany koa no azon'izy ireo. Ary izay indrindra no voalaza eo amin'io andininy fahasivy. Zao no voalaza i Simona no miteny fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy no ny habe ny hazandrano izay azony. Ary amin'ny andininy fahenina dia ny habetsaky ny hazandrano maro izy, fa eto ny habe ny hazandrano ny angezany zany. Satria nahoana? Satria nankato ny tenin'Andriamanitra. Fa raha miakatra kely isika eo amin'ilay andininy fahavalo dia tazana eo lay fiekena tanteraka, ny fanekena tanteraka tao amin'ny Simona ny amin'ny hoe tsy fahefan'olombelona no miasa ao amin'i Jesosy Kristy raha ny tenin'ny Tompo, fa misy hery tsy haitoaina. Dia izao no lazainy. Rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankoka teo an-tongotry Jesosy izy ka niteny hoe Tompoko, miala amiko fa olona mpanota. Niaiky tanteraka izy ny amin'ny helony sy ny fahotany, niaiky tanteraka izy ny amin'ny fetrany, fa nitoky kosa izy no hoe misy herin'Andriamanitra tsy haitoaina amin'ity lehilahy izay manoloana ity. Satria io Jesosy Kristy io mialohan'ny tenenany sy nanomezany baiko dia nampianatra izy aloha. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra dia nampianatra izy, zay vao niteny nanome baiko. Ary tao anatin'izany tsy mbola nampiraika ny Simona aloha ilay fampianarana, fa tao anatin'ny fankatoavana ny baiko no nanomboka teo izy. Niala tamin'ilay fahafahany miteny hoe aiko io, vitako io, efa mahay ny zavatra rehetra momba ny fanaratona io aho. Izao mantsy ny fotoana fanjonoana tsy amin'io fotoana izay nitenenan'i Jesosy io, fa amin'ny alina ny fanaratona zany. Ny toerana ihany koa tsy any amin'ny lalina fa efa misy toerana izay efa voafaritra hoe ato isika no manarato dia tsy maintsy mahazo. Lay fahaiza manao ananany, lay toerana efa mahazatra, lay fotoana efa mahazatra, indrisany efa fa tsy nahazo na inona na inona. Satria nanino? Nitoky tamin'ny herin'ny tenany. Nitoky tamin'ny herin'ny tenany sy ny fahaiza-manaony, zany nitokiana. Fa eto amin'ity andininy fahavalo ity dia niova ny fitokiana tao anatin'ny Simona, tsy amin'ny tenany intsony fa amin'ilay tompon'ilay teny dia Jesosy Kristy zany. Ary io Jesosy Kristy io nahatonga azy no hoe nitombo ny finoany. Ilay finoana somary nanjavonjavo teo amin'ny fiandohana. Mahavariana koa moa ny dika teny, fa voalaza ato no hoe efa nandritra ny alina no ny kely aina izay kanefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no niteninao dia hoana arotsako ihany. Fa tsy hoe arotsako tokoa. Raha amin'ny fiainana andavanandro dia tahaka izao no hoe, satria zavatra izay mahazatra no itenenan'ny hafa ny tena dia tsy ankatoy sy tsy ho resy lahatra, fa tsy maintsy natao ihany le izy, tsy fidiny fa dia ho hita eo ny tohiny. Fa rehefa nataony zany nisy zavatra nitsimbadika teo amin'ilay zava-nisy, zavatra niseho. Niala tamin'ny fahatokiana sy ny fitokiana amin'ny tena nakany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny fitokiana amin'ny teny nambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho ahy soanao izay mandreza ho afatra izao dia tia ny tompo hitombo amin'ny finoana isika. Misy ny farisendahatra manokana amin'izay fahaiza-manao tsika, ilainy ireny. Misy izay mety hoe tena fahatsapana mihitsy satria efa nahazatra nanaovana izany, tena zava-misy tokoa zany, fa tsy mahazo misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahazo misaraka amin'ny Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Satria ao aminy ny fahatanterahana, ary rehefa iorena antsika zany dia mitombo ny finoantsika. Ao amin'ilay Petera faharoa toko voalohany. Petera faharoa toko voalohany ny andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy faraika amby roapolo izay novakina tamintsika tao anatin'ny vakiteny teo i Petera mihitsy no mijoro vavolombelona zany atao fitombona amin'ny finoana izany. Izao mantsy no lazainy eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo no anomboako azy. Fa tsy mba niankina tamin'izay anganogano noforon'ny hafetseny sainy izahay,
raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitany masonay ny fiandrianana. Mitsambikina ao any andiny fa 7 azafady, renay io feo avy tany an-danitra io raha niaraka taminy tany amin'ny tendrombohitra masina izahay. Ampahany amin'izay fijoroana vavolombelona nateraky ny fitombona amin'ny finoana. Hitanay ny fiandrianana, renay ny feo na ny sitrapon'Andriamanitra ny aminy ny tombo ilay finoana satria nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mamaky ny Romanina 7:17 isika, ny dikateny protestanta fanitsiana 5 dia manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa na ao amin'ny dikateny ombonana na ao amin'ny Baiboly protestanta fanitsiana 9 dia fa ny finoana dia avy amin'ny fiainoana ny teny ary ny teny dia ny tenin'ny Kristy. Rehefa inonao ankatoavinao io tenin'Andriamanitra io dia miteraka finoana mampitombo finoana. Ary ny zavatra mifamatotra amin'izay ihany koa, tsy ny finoana ihany no mitombo fa ny isan'ny mino mihitsy no mitombo. Izao no nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny Simona Petera rehefa niaiky tanteraka ny amin'ny fetrany ka nametraka fitokisana tamin'ny Kristy sy ny tenin'Andriamanitra Simona. Hoy Jesosy, novakiko amintsika dia eo amin'ny andininy 10 sy ny andininy 11. Ary toy izany koa i Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olombelona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely ny teo an-tanety izy ireo dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ny asa mahazatra an'ny Simona sy ireto namany ireto dia ny fanaratona trondro. Fa Jesosy eto dia miteny manomboka izao ankehitriny izao dia tsy trondro intsony no ifantohana fa olombelona. Ary ny mahavariana dia izao, ny fanaratona trondro eo amin'ny lalàna ny fanaratona dia izao hoe ny trondro vaventy ihany no azo ataony manarato azy, fa ny trondro kely na ny madinika raharany lalàna satria mila ampitombony zany, fa ny trondro vaventy no azo atao. Ary raha olona kosa ary no anaovana ny atao hoe fanaratona dia ahoana? Ny madinika janona dia ny vaventy ihany na ny lehibe ihany no raisina. Tsia ary tsy zany ny tenin'ny tompo eto. Manomboka izao ankehitriny izao dia olombelona kosa no azonao. Ary amin'ireo olombelona ireo misy ny zaza sy ny ankizy, misy ny tanora, misy ny olon-dehibe. Dia tsy maintsy maratovina ao amin'ny Kristy avokoa ireo rehetra ireo. Lasa mitombo isa ny mino noho ny amin'izay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay. Ho asoanao ihany koa dia izany no anerahan'ny tompo atsika. Rehefa mitombo ny finoantsika an'i Kristy dia tsy mijanona amin'ny tenantsika samirery ilay finoana. Tsy maintsy mizara izany tsika, tsy maintsy mitaona ny hafa ihany koa isika mba hino an'i Kristy, na ankizy, na ny tanora, na lahy, na vavy, na ny olon-dehibe, na ny antitra. Teo izao isika dia nahita ankizy kely izay namaky soratra masina araka n'ilay filazantsara nosoratan'ny Lioka 5:1 hatramin'ny 1:12. Ary Jesosy mihitsy no miteny avelao ny zaza anatina fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy ahilik'Andriamanitra na dia ray aza ka tsy ho raisinao amin'ny fanjakana, fa izasanao kosa dia ny rany tahaka ny Simona sy ireo naman'ireo. Manomboka izao ankehitriny izao dia olombelona kosa no azonao. Olombelona kosa no andeha hanambarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavany, ny famonjena izay vitany mba hitombo isa ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra dia mamelona ny fanantenana sy ny fifankatiavana. Fa ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra ihany koa dia mampitombo ny finoana sy mampitombo isa ny mpino. Izany ten'Andriamanitra izany
dia hiasa amikery ao anatsika tsirary avy hahatonga atsika handeha mandrakariva hiaina ny fahavelomana sy ihany koa hitombo amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny teniny. N'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny ten'Andriamanitra no ihany koa ampitoetra ny fiadanany. Amen. Vavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao. Ny teninao izay mamelona, ny teninao izay mampitombo. Mamelona ny fanantenana sy ny fifankatiavana, fa mampitombo ihany koa ny finoana sy isa nyreo rehetra izay mino anao. Dia hamasino hatrany amin'ny alalan'izany teninao zany mba hovonina tsara amin'ny asa tsara rehetra izahay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy novanaizany vavaka izany. Amen. Eo anatrehan'ilay ten'Andriamanitra izay mampitombo ny finoantsika dia andeha hiare-tsangana isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiangonana. Dia ny fanekempinoana apostolika no andeha hiarantsika manao hiare-tsangana isika rehetra hanao ny fanambaram-pinoana, dia ny fanambaram-pinoana apostolika manao hoe mino Andriamanitra izy koa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino ny Jesosy Kristy zanany tokona tompontsika izay tontolona amin'ny fanahymasina natanteraka iziny nizara nampakampitana nomboana tamin'ny fijaliana marika ny mino tamin'ny fiainantsika zanga tamary tamin'ny andro fahatelo miakatra amin'ny lanitra mipetraka Andriamanitra ary ary miveny tsara vela sy maty mino ny fanahymasina fiangonana masina mamerina izao tontolo izao fiangonana olona masina famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana ndraikizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Izao dia iroso amin'ny fanambarana ny tsara ho fantatra eo anivon'ny fikambanana mampely baiboly malagasy isika. Aorian'izay dia miroso ho amin'ny rakitra. Tahaka izay fa nampitaina tamintsika dia itian'io itia no aladin'ny baiboly manerana ny Madagasikara amin'izao taona 2024 izao. Misy ihany koa ny aladin'ny baiboly eo anivon'ny fiangonana adventista izay any amin'ny volana Jona no fanatanterana izany. Misy ny aladin'ny baiboly eo anivon'ny fiangonana anglikana any amin'ny volana Desambra no anatanterana izany, ary iombonana amin'ny fiangonana anglikana manera-tany mihitsy izany aladin'ny baiboly any amin'ny volana Desambra izany. Fa izao tanterahantsika izao dia imbonantsika rehetra mba hankalazana an'Andriamanitra ho amin'ny fanohanana ambavaka ny asa ny fikambanana mampely baiboly malagasy, ho amin'ny fanohanana amin'ny hevitra ny asa ny fikambanana mampely baiboly malagasy, ary fanohanana arabola ihany koa ny asa ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Ny fikambanana mampely baiboly malagasy dia manana vina lehibe, manao hoe Madagasikara heniky ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Madagasikara heniky ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary ny famatotra amin'izany ireo antom-pisiana efatra lehibe eo anivon'ny fikambanana mampely baiboly raha tsy haivina atsika dia ny hoe mandika soratra masina amin'ny fiteny azony olona. Ny faharoa, mamokatra soratra masina amin'ny endriny ilan'ny olona azy. Ny fahatelo dia mampielo ny soratra masina amin'ny vidiny takatry ny olona. Ary ny fahaefatra dia mampiofana sy manentana ny amin'ny fampiasana sy ny fandiniana soratra masina. Ireo antom-pisiana lehibe anankiefatra ireo dia iarahan'ny fikambanana mampely baiboly mientana amin'ny fiangonana kristianina sy ny fikambanana kristianina rehetra izay isoranay an'Andriamanitra ny fananana anareo ho mpiara-miasa. Sarobidy ny fisian'ny fiangonana, sarobidy ny fisian'ny fikambanana kristianina, ka izay indrindra no isorana an'Andriamanitra. Ny amin'izao taona vaovao izao dia faly miaraba antsika rehetra ny fikambanana mampely baiboly malagasy noho amin'izany fahasoavan'Andriamanitra ny famondram-pony ny fitiavany ka nanomezany atsika izao taona vaovao izao indray hahazoana miara-mientana miara-misalahy ho amin'ny fandavorariana ny asa na ny rahan'ny tompo atsika mba hatodika ny olona ao amin'ny Kristy, ary izay ombonantsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary dia manantitra ihany koa ny fisaorana atsika rehetra ny fikambanana mampely baiboly satria
voaray ny fikambanana mampely baiboly ny fanohanana mbavaka ny fanohanana arakevitra ny fanohanana arabola izay ataotsika rehetra any amin'ny toerana samihafa any amin'ny isam-piangonana isa tokatrano isam-batan'olona ary manampy tokoa hazona manohy atranya ny asana nyrahan'ny tompo araka izay nambaran'i Jesosy Kristy hoe mirosoa any amin'ny lalindalina kokoa ary arotsahy ny aratonareo hazona azandrano ary dia isika rehetra mihitsy no miara-mientana ho amin'izany fanirahan'ny tompo izany raha fitinina ny amin'izay ezaka vitantsika rehetra dia izao isorana an'Andriamanitra ny amin'ireo tetikasa samihafa izay ny arahantsika ny ombony misy ny tetikasa fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy mba hahafahantsika manaisotra ny olona amin'izay mety ho aizy mity sy fahalalana mba ho amin'ny fahazavan'i Kristy misy ihany koa ny tetikasa ny amin'ny hoe finoana azo avy amin'ny fiainoana ka arakaraky ny iainoana ny soratra masina dia hitombony ilay finoana sy hahafahantsika mizaran'izany misy ihany koa ilay tetikasa izay ny arahantsika tanterana tamin'ny taona lasa ary mbola tohizana trany zany ny amin'ilay famokarana trakitra balsamy na amin'ny fanasitranana ny ratra anaty ao anatiny vanim-potoana sarotra nateraky ny valanaretiny sika dia nisan'ny famokarana ny trakitra iny izay naely nanerana ny Madagasikara ary isorana ny tompo ny amin'ny fiara-miasa amin'ny fiangonana sy ny fikambanana kristiana sy ny akon'izany satria niteraka fiorenana amin'ny finoana niteraka fanasitranana mihitsy azy araka ilay tatitra fijoroana vavolombelona no raisina avy any amin'ny faritra rehetra samy hafany ary dia manohy hatrany izay fiaramentana izay sika ka izay zaraina manokana amin'ny teny ity izay ezaka ihany koa ombonantsika dia misy ny antsoina hoe tetikasa anankiray baiboly ray isanandro io baiboly ray isanandro raha azavaina tsotra dia tahaka izao amintsika rehetra dia misy ilay manana etaeta ahoana ny atonga ny olona any amin'ny faritra lavitra mba hanana baiboly dia anisan'ny fomba anankiray izay iarahantsika mentana ny hoe mandray anjara amin'ny fandraisana anjara 5,000 sy 1,000 ariary dia iny no alefa makany amin'ny fikambanana mampely baiboly dia avy hatrany anokanana baiboly anankiray mifamatotra any amin'izay dia raha misy zany olona 300 samihafa manao ray mandeha isanandro dia ao anatin'ray volana manana baiboly 300 isa isika dia iny no aely omena any amin'izay rehetra izay fanoman'Andriamanitra mila izany baiboly izany misy fiara-miasa amin'ny fiangonana no atao misy fiara-miasa amintsika fikambanana kristiana izay mpitory filazantsara dia manao fangatahana amin'ny fikambanana mampely baiboly isika ny amin'izay hoe andeha izahay mitory filazantsara mila baiboly tahaka izao dia ilay ezaka nataontsika amin'ilay baiboly ray isanandro iny no ampitaovana ireto mpitory filazantsara izy ireo no manatanteraka izay ka izay isika rehetra no entanina samy manao n'izay tandrify avy rehefa misy manao isam-bolana ao anatin'ny herintaona zany dia baiboly 5,700 isa no tanterahantsika amin'izany fampelezana izany amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara dia ny andinidininy azotsika raisina amin'ireo toerana ahitantsika ny fikambanana mampely baiboly malagasy misy ihany koa ny larana finday izay ahafahantsika mifanerasera dia ahafahantsika miara-mentana hahatonga ny soratra masina miantefa makany amin'ny olona mba hahatonga azy hino an'i Jesosy Kristy ary dia isorana antsika sady satria efa natomboka izany tetikasa zany dia efa misy zany baiboly izay efa voatokana ho an'ny volana janoary sy ny volana febroary dia ireny zany efa voaomana ka misy ireo izay efa nomanina handray zany dia efa vonona ny amin'izay dia mitohy hatrany ny ezaka ataontsika tsirairay avy ny amin'izay tetikasa hahafana ihany koa mahatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo amin'ilay antsoina hoe baiboly iray isanandro ary dia ho an'ny aladin'ny baiboly manokana ito-pamaranana dia misy ny fampom-pivavahana izay tanterana any amin'ny isam-piangonana ny alady maraina tahaka ny tian'io ity fa misy ihany koa ny alady tolakandro izay any amin'ny toerana anankiray izay iombonana voafaritry nyreo mpiara-miasa any amin'ny faritra no anatanterahana azy ho Antananarivo manokana dia ny tolakandro amin'ny 3 ora ao amin'ny fiangonana ekara isotry no iarahantsika rehetra amin'ny ombombavaka ho fankalazana an'Andriamanitra ary ahafahantsika mitrotro-mbavaka ihany koa ny asa amin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy ao amin'ny ekara isotry amin'ny 3 ora tolakandro dia anasanantsika zany sady manaraka sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana isika amin'ny fanatanterahana ny amin'izay ny tompo no mentsika voninahitra riavana ny amin'ny asa tanterahana izay iombonantsika
ary arindra ny fikambanana mampely baiboly malagasy fa ny tenin'andriamanitra rehefa nkatoavina dia sady mamelona no mampitombo. Fa noho izantsika izany asa sy ezaka izany dia iroso ho amin'ny rakitra isika izao, ka ao anatin'izany fanatanterantsika ny rakitra izany dia maniraka atsika mandrakariva ny tompo, ka ny firana fa 3:3 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataotsika. 3:3 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Sady hivavaka ho an'ny asa amin'ny fanatanterahana ny asan'ny fikambanana mampely baiboly, ny asan'ny fiangonana, ary ihany koa hanolotra izao rakitra izao ho an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamasino, misaotra anao indrindra izahay fa ianao dia tsy mitsahatra manome anay ny taridalana rehetra hahazoana manohy hatrany ny asanao, ary miantso anay mpiara-miasa ianao, miteny ianao ary isorana ianao Andriamanitra manokana ho an'ny firenena misy anay, raha voadika amin'ny tenim-pirenena malagasy ny soratra masina, ka ahafahana ihany koa mamaky izany sy miaino izany, ary tsy mionona amin'ny famakina sy ny fiainona fa miroso amin'ny fandiniana fandalinana mba ho amin'ny fankatoavana izany. Ary dia mametraka feno am-pilatananao izahay ny ezaka rehetra tanterahany fikambanana mampely baiboly izay iombonana amin'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina maro samihafa, na ny eto antoerana na ny any ampitan-dranomasina, izay manao taontsoroka miara-mientana ho amin'izay atrarana sy atanterahana ny vina dia Madagasikara eniky ny fahalalana anao Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny soratra masina. Mivavaka izay tompo ny amin'ny asa fandikanany baiboly, ny famokarana ny baiboly ary ny fampelezana izany, fa indrindra ihany koa ny azoana mandinika ny amin'ny fampiasana izany soratra masina izany. Misaotra anao izay ny amin'izay rehetra ataonao sy mbola ataonao ho an'izao asa ny fikambanana mampely baiboly izao, ny fitoriana filazantsara sany ny fiangonana. Tompo, miasa ianao ary tsy misy mahasakana. Metraka feno am-pelatananao izahay ny amin'ny dingana samihafa sy ezaka tanterahana, hazoany teninao ho an'ny 5-20 taona manaraka indray, miantefa amin'ny taranaka mifandimby raha mbola tsy tonga ny amin'ny raha ny lanitra ianao.
dia taranaka ty anao andriamanitra, taranaka ty ny teninao, ary taranaka izay manaiky hijoro vavolombelona sy hizarany atsara anao andriamanitra. Mivavaka izay tompo ny amin'ny fitoriana ny filazaontsara anao, izay miantraika amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo, ny zaza, ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe, ny antitra, ny lehilahy sy ny vehivavy, satria ny teninao velona, ny teninao mamelona, ny teninao andriamanitra izay velona ka mampitombo ny finoana, dia tianao ihany koa andriamanitra ho zaraina, ho toriana, hambara amin'ny toerana rehetra araka ny fombanao andriamanitra rehetra. Mitraka fenam-pilatananao hatrany izay tompo ny firenenay, mba ho Madagasikara heniky ny fahalalananao Jesosy Kristy amin'ny lalan'izany teninao izany, ka tsy misy na dia iray aza ka tsy andohalika mipotitrina azy fijalianao, satria izany ny fahamarinan'ny teninao. Ny lohalika rehetra andohalika, ny lela rehetra no hankalaza sy hideranao, Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Misotra ny amin'ny fiainao ny firenenay amin'ny sehampiainana rehetra, na dia eo aza ny trangan-javatra maro samihafa izay miteraka famoizam-pofady sy mpanantenana, miantraika amin'ny tena ny tsirairy avy, ny tokantrano misy ny tsirairy avy, ny valana rehetra, eo ihany koa ny aintany, eo ihany koa ny rivodoza. Andriamanitro, tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao ao amin'i Jesosy Kristy zany. Fifataonao manoatra noho ny mpandresy, ary dia tianao hiara-mientana sy hiara-misy lahy ihany koa, mba hizara ny atsaranao Andriamanitra, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa ihany koa, tsy ho masonao Andriamanitra ihany fa ho mason'ny olona ihany koa. Dia misaotra tompo ny amin'izay zava-magaga ataonao amin'ny alalan'ny fikambananao ampelo baiboly, ny fiangonanao, ny fikambanana kristianina maro samihafa, izay mikely aina ny hanambara ny atsaranao Andriamanitra, ary dia raisinay amin'ny finoana ny valim-bavaka. Misaotra ihany koa ny amin'izay efa nitahinao anay ka hahafanay manohana ny asanao. Ny rakitra tompo dia tamin'izay fa nanambinanao sy nitahinao anay no tsy maintsy ihany koa hahafanay manohana ny asa amin'ny endry maro samihafa izay hanirahanao. Dia hamasino zany tompo, anjakao na ny fonay na ny asa tanterahana ihany koa. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary ampiombonay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: mamasina ny tonga ny fanjakana, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny anaritra, eo anay ny sazo, ka maminany epokaika tahaka ny lara izay miepaka, raha izany tondra ao amin'ny fakambana manafana amin'ny ratsy, fa nanao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra izay. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no andraisantsika ny tsodrano, ary aorian'ny tsodrano dia iraintsika ny hoe: ry Tompo Andriamanitra andriananary, dia ataontsika izany ira izany aorian'izao tsodrano raisina sy ihany koa tononina amin'ny finoana. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononina amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra ny ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, izay raisina amin'ny finoana noho ny fankatoavana ny teniny mandehana amin'ny heriny Kristy hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Amen.
ho an'andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.